Nelson Rakotonirina, mpiandraikitra ny départementa fampifanana atao amin'ny fandaran'asa Fiarina. Ny fampifanana dia singa anankiray lehibe atao amin'ny tetikasa Fiarina, entina manomana sy manohana ireo mpandraharaha indrindra ny tanora mba ahafahan'zareo mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Amin'izao krizy ara-pahasalamana zao ny départementa dia manana andraikitra koa amin'ny fiarovana azy ireo, tsy ny ara-pahasalamana ihany fa koa fiarovana ny asa Fiarina, ny fahaizana fa indrindra ny fahaiza-manaon'izy ireo. Ny départementa dia manana iraka voafaritra tsara telo izy ireo. Ny voalohany dia ny manamafy ny traikefan'ny mpandraharaha mba amfanaraka ny fahaizany, ny fahaiza-manaony amin'ny fampandrosoana ny tetikasa sy ny orinasany. Faharoa, manome tolotra fampifanana manokana mifototra amin'ny maha-izy azy ireo faritra manerana Madagasikara. Ary ny fahatelo, izay tsy kely indrindra, dia ny mampiroborobo ny fampifanana aingam-pizotra ho an'ireo vondron'olona marefo sy sahirana arak'asa mba ahafahan'zareo mitantana ny orinasany araky ny tokony ho izy. Inona ary ny fepetra andraisin'ny départementa? Voalohany, ny fiantohana ny fitohizan'ireo fampifanana atao amin'ny fandaran'asa Fiarina amin'ny alalan'ny famolavolana sy fampiarana ny fomba fampifanana lavitra. Izany dia mba hiantohana ny fitohizan'ireo lalam-piofanana efa natomboka ary koa ahazoan'ireo mpisitraka fiofanana vaovao. Ny faharoa dia ny fanohizana sy ny fanomezana lanjany ny tantsorika lavitra ho an'ireo mpandraharaha ireo.